Tany Kenya tsy maintsy navotsotra ilay Jesosy Kenianina izay Jesosy mainty hoditra no sady paster rehefa nosamborana fa nisandoka ho Jesosy Kristy nandritra ny lamesa izay nataony. Ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa isika rehetra hanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay efa nahita isan'andro. Tsy ampy-andrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia votsitra soamantsara ilay pastora izay nisandoka ho Jesosy Kristy tany Kenianina tany. Fa milohan'izay dia ndao ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tany Nigeria olona misa 120 no maty noho ny ady tany Nigerianina tany. Mpino silamo sy mpino kristianina no mifamely any Nigerianina any ka olona 120 no maty tany amin'ny fanjakan'ny Benu any antsinana ny firenena ity. Miatery ny tany ka hiadivana be ary hifamonona mihitsy any afovoany sy ny antsinanan'ny Nigeria any. Ny afara tamin'ny fandonana ka nisy ny maty ny kararana foana izany ireto mpiompy silamo sy ny mpamboly kristianina izay nifandona tany an-toerana ireto. Tamin'ny voalohandohan'ny volana aprily koa dia 100 mahery no maty no io antony io ihany tany amin'ny fanjakan'ny plateau mbola amin'ny faritra afovoany sy ny antsinanan'ny Nigeria hatrany. Midika izany fa mafampana ny toedrara any an-toerana amin'izao fotoana izao noho ny izay fisiany fifandonana eo amin'ny reto mpino silamo sy ny mpino kristianina any an-toerana ireto. Andrasantsika eto arak'izany no mety ho fiovany toedrara ity any an-toerana any manoloana an'izay fifandonana izay sy ny fandraisana ndraikitry ny fanjakana any an-toerana any. Tany Tchad indray mbola ny malaza any ivelany ihany filahina misy maka amina fahagagana. Tovolahy efatra tany atsimony Tchad no niengantsao fa nanjavona fotsiny teo ny filahina izy ireo. Nisy olona nolazaina fa mahay maky izany amin'ny fahagagana. Ny paritakerika Tchad ilay tsao satria betsaka no milaza azy ho vavolombelona sy tena tsy hita filahina tokoa tamin'ny tambazotra Facebook tao. Raikitra nisahotaka sy ny fitsaram-bahoaka tamin'ny olona iray izay voatondro molitra tao jamena renivohitra izay saika maty raha tsy navotan'ny polisy. Nampitandrina ny manam-pahefana fa izay rehetra manoronondrolona ho maka filahina amin'ny maizina dia ho samborina avy hatrany. Tahaka izany koa ny milaza azy ho vavolombelona amin'ny tambazotra sosialy. Midika izany fa mafampana ity toedrara any Tchad ity manoloana an'izay fakana filahina olona amin'ny fomba mampiahiahy any an-toerana izay. Raha tena misy tokoa moa izany zavatra izany mahagaga tokoa ny herin'ny maizina sy ny fahagagana izay ataony zanak'olombelona amin'ny zavadrehetra mandalo eto ambonin'ny tany tato ato izay. Any amin'ny faritra ny Sofiny indray ny malaza ao Madagasikara ao dia 10 volana tsy nisy drenina ka nandefa hafatra mafonja ny governoran'ny faritra Sofy. Anisan'ny faritra maro olo manam-pahaizana ao Madagasikara ny faritra Sofy ary tia mampianajanaka ny ray aman-dreny. Manakaiky anefa ny fanadinana efa ho iray taona izay tsy nisy talim-paritry ny fanabeazam-pirenena na drenina tao amin'ny faritra Sofy. Tsy rariny izany efa nampiaka-piamomby izany ny vimpanina Soflira kanefa hatramin'izao tsy nisy ny valiny. Raha tsy voasazy na misy antony manokana dia tendreo ny talim-paritry ny fanabeazam-pirenena ao amin'ny faritra Sofy fa sahiran-tsaina ny ray aman-drenin'ny mpianatra ary ahina ho potika ny hoavin'ny zanak'izy ireo. Hoy hatrany ny avatra mafonja ny General Nilson René de Roland izay governoran'ny faritra Sofy nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny fametrahana samboadin'ireo ben'ny tanàna 20 tamin'iny andro ny 15 aprily iny. Andrasantsika arak'izany no mety ho valin'izay hafatra mafonja izay nalefa n'ity governoran'ny faritra Sofy ity amin'ny fotoram-panjakana manoloana an'izay tsy fisiny talim-paritry ny fanabeazam-pirenena any amin'ny faritra Sofy izay.
Any faritra Sofia hatrany vonina Hiarayasa sy hanampy amin'ireo ben'ny tanàna amin'ny commune 12 mandrafitra ny faritry ny fitondram-panjakana indrindra fa ireo parlementaire ny filohan'ny temeram-pirenena Tokely Justin sy ny ministry ny fambolena sy fiompiana ireo lohalohany roa avy amin'ny faritanin'ny Mahajanga ny filoha lefitry ny temeram-pirenena amin'ny faritanin'ny Mahajanga Soflera Prinsia miaraka amin'ny sombamboka maro ary ny gouverneur ny faritra Sofia faritra Boendy aloatra mangoro ary ireo tompon'andraikitra ara-panjakana maro no tonga nanotrina ny lanonana ofisialy tamin'ny fametrahana ny samboadiny ireo ben'ny tanàna 20 mandrafitra ny faritra Sofia tamin'ny andro ny 7 aprily 2024 teo tao Antsohiren'ny vohitry ny faritra Sofia tao. Nandrisy ny kabarin'ny fandimbiasan'ireo manampahefana olom-boafidy sy olom-boatendry no nanamafy fa vonina Hiarayasa sy fanampy ny fitondram-panjakana sy ireo ben'ny tanàna hipetraka ho mpiahy sy ho ray aman-dreny ny sombam-bahoaka ao amin'ny faritry ny Sofia izay tariny vimpanina Soflera Prinsia ary hifampitsinjo hatrany mba hahatratrarana ny tanjona dia vahoaka sy commune district ary faritra mandroso profiny izany nanolotra lela vola 5 tapitrisa ariary i Soflera Prinsia ho fanampiana ireo ben'ny tanàna amin'ny fikarakarana ny hetsika rehetra midika izany fa tena vonina tanteraka ireto any amin'ny faritra Sofia ireto amin'izay Madagasikara tsy maintsy mandroso ny tanjona izay ary hiara isalahy izy ireo sy fanometanana mba hahatratrarana an'izay tanjona izay. Tany ekeny indray dia vaovao hafakely satria navotitry ny fitsarana tao Keniana ilay paster izay nisandoka ho Jesosy Kristy nahafany fitsarana Keniana nefa izy rehefa nangataka tamin'ny fitsarana ny mpisolo vava na ny avokany izany hoe raha Jesosy sandoka na fo Jesosy ny olona harovako dia aseho eto ilay Jesosy tena izy na ny vrai Jésus araky ny voalazany ity mpisolo vava azy ity. Nahoana ny klientko ho ilay avoka nolazainareo fa Jesosy sandoka nefa angatahako aminareo no mba hanehonareo ahy ilay tena izy nefa ianareo aza tsy mahafantatra ny fisiny. Raha misy izany dia asaivo tonga eto manamarina fa misandoka azy ny olona izay harovako. Tsy hitany fitsarana moa izay holazaina ka nahafahana ilay Jesosy tao Keniana izay tena nilaza be moa ity pastera Keniana ity izay nilaza ny tenany ho Jesosy Kristy ary tsy misy afaka mandiso na koa manamarina an'izany fa marina na ihany koa lainga ny amin'ny maha Jesosy Kristy azy izay satria tsy misy mahafantatra isika fa iza ilay Jesosy tena izy ka rariny sitsy ny mpisolo vava azy raha toa ka izay ny fihetseham-pony sy ny fanehoan-keviny nandritra ny fotoam-pitsarana an'ity Jesosy Keniana ity. Izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa neto isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.